Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Misaotra an'Andriamanitra hatrany hatrany isika satria izy no nanome tombonandro avelomana sy iainana ary etsehana ka mahatonga atsika tafahoana indray amin'ny alala zao fahita lavitra izao. Manaraka zany fifaliana lehibe ho anay fiangonana Refy Androndrakely ny miaraka aminareo amin'ny alala zao fandarana izao, ka dia miaraba anareo amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy izahay. Maniry de maniry izahay mba ho isan'ireo olona mandray fahasoavana amin'ny alala zao afatra entinay zao ianareo. Mino sy matoky mantsy izahay fa matoa nataon'Andriamanitra nisy zao fiangonana Refy zao, na de fa nisy fiangonana marobe aza teo aloha, matoa nataon'Andriamanitra nisy zao fandarana izao dia nataon'Andriamanitra izany ho amin'ny tanjony. Misy zavatra tian'Andriamanitra atongavana ao, anisan'izany ny amonjena ny fanainao mba tsy ho very ratrizay ka mandao anty tany ety, ny anafan'Andriamanitra anao am'ireo fatotra sy geja ataona fanaratsy zay miasa mandrika ankehitriny itenenantsika izao. Ekena fa maro ny fiangonana misy eto Antananarivo, eto ambony ty tany ety, fa saingy amin'ny alalan'izao fiangonana Refy Androndrakely zao no iasany ho anao manokana. Zay no antony mahatonga anao mandre sy mahita anay ankehitriny. Tsy kisendrasendra na fifandrifinjavatra mihitsy zany zavatra ambarako aminareo zany. Amaky tenin'Andriamanitra ary isika arak'izay voalaza atao amin'ny asan'ny apôstôly toko fafotro 5:20. Eno nge mivoasoratra dia ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, ary nandehandeha nanao soa sy nasitrana zay rehetra azony hery ny devoly satria nomba azy Andriamanitra. Araky ny nambarako tamin'ny heriny satria efa nivakiko tamin'ny heriny ty teny ety, dia izao voaositra Jesosy Kristy, nosoran'Andriamanitra ray Jesosy Kristy mba anasitrana ny marary, mba anafaka ireo olona zay mbola voafatotra sy voageja, mba anome hafaliana sy fiadanana ary fiainana be deabe mandritra ny fahavelomany zanak'olombelona eto ambony ty tany ety, ary hitondra ny olona ihany koa ho any am'ilay fiaina mandrakizay, le fiainana miaraka amin'ny Tompo Jesosy mandrakizay. Raha mandinika baiboly zao ianao de mahita ao amin'ny filazantsara efatra: Matio, Marka, Lioka, Jona, fa ny asa fanasitranana sy ny asa fanafahana no anisany tena nasongadiny Jesosy tamin'ny fotoana nandalovany tety ambony tany. Ary amin'ny karazany mihitsy ireo asa fanasitranana sy asa fanafahana nataony tamin'izany fotoana zany. Ohatra zao lehilahy anankiray zay jamba efa mataonany maro, efa nitsapy tena tatsy sy teroa mba hanasitranana ny masona, efa nanao zay azo atao mba tonga azy ahita toy ny olombelona rehetra, fa sy indrindrisy ny alamaina tsisy azony natao. Fa soa ihany fa nomen'Andriamanitra antsika zanak'olombelona Jesosy Kristy, ka rehefa tafahoana tamin'i Jesosy zany lehilahy zany, de ho Jesosy taminy: inona ny tianao ataoko aminao? De namaly lay tsampo, mazava be ny zavatra noteneniny, ny mba ampahiratina amin'ny masoko, mba tonga ahita taka ny olombelona rehetra. Dia nametrany Jesosy tanany izy, nivavaka ho azy Jesosy tao ambadik'izay, de nahiratra ny masona. Gaga sy talanjona ny olona rehetra hoe ty lehilahy jamba ity mpangataka noho ny asa fivelomana, kanefa teony eo ihany de nahiratra ny masona noho izy, noho Jesosy Kristy. Ohatra ihany koa
ao amin'ny marika toko fasivy eo dia nisy lehilahy anakiray atia za tovolahy anakiray sady mona no marenina asana devoly zany herina devoly namatotra mamatotra olona zany rehefa nentina tao am Jesosy zany tovolahy zany nentiny ray aman-dreniny dia noroany Jesosy le fanaratsy a tao am'le tovolahy de iny nanitranga teony eo ihany dia nandre ny sofiny ary afaka nyteny ny vavany inona ny antony zany rehetra zany satria ny ran'Andriamanitra tety ambony tany Jesosy ary nosoran'Andriamanitra Jesosy mba anasitrana ny marary sy anafaka ny olona rehetra zay mbola voafatro ny fanaratsy ohatra ihany ko ato amin'ny asin'ny apôstôly toko fa 12 azafady toko fa 5 tamin'ny andron'ireo apôstôly dia ny baiboly mihitsy mitantara hoe tamin'ny alalan'ny tanan'ireo apôstôly no netiny Jesosy nanasitrana ny marary sy nanafaka andry olona zay voafatotra sy voagetsa andaoka vaketsika voalazy asin'ny apôstôly toko fa 5 andimy fa 12 tamin'ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantara sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka andiny fa 15 no ety tena andalambe koa aza ny marary ka napetra tena ambony farafara sy fandrina mba isy ho azo ny tandidiny Petera ay rehefa mandalo izy de tonga koa ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina any Jerosalema nitondra ny marary sy zay nampahorian'ny fanahy maloto samy sitrina avokoa izy rehetra ataoko fa tsy mila fanazavana lavabe tsony zany teny zany a fa de zao nampiasa ny tanandreo apôstôly Jesosy Kristy mba hafany manohy ny asa zay nanoran'Andriamanitra ray azy tety ambony tany de ny anasitrana ny marary sy ny anafaka ny olona zay azo ny heriny devoly na inona karazana devoly zay nahazo an-tanana ny olona izany ka inona moa no tiako ambara amin'ny alalan'izany zavatra tantarako aminareo zany valiny de zao raha marary ianao zay mandre azy sy mahita am'izao fotoana zao na isan'ireo olona manana olana vokatry ny fanaratsy zay mbola miboto toerana eo amin'ny fiainanao na eo amin'ny tokantranonao de zao zay nataony Jesosy tamin'ireo olona nambarako taminao reo tolay jambana nampahiratiny Jesosy tolay mona marenina nataony niteny sy nandre to reo olona marobe zay voalazan'ny soratra masina lay asin'ny apôstôly toko fa 5 teo hoe marary malemy mandringy no afany Jesosy de tahak'izany ihany koa no tiany atao aminao ry havana malala zay mahita sy mandre am'ty ora ity tiako milazanao fa Jesosy Kristy no tsy miova omaly anio ary mandrak'izay zay nataony tam'zany fotoany zany fonisy nandalo tety ambony tany nataony tamin'ny andron'ireo apôstôly de mbola natao sy tanterahana manaka ankehitriny ny fomba fiasany tam'zany fotoany zany de mbola fomba fiasany ihany koa manaka ankehitriny averiko indray le voalazany boky ny asin'ny apôstôly toko fa 10 andimy fa 8 le vaketsika teo nosorana tamin'ny fanahy masina sy ny hery Jesosy nasain'Andriamanitra nandehandeha nanao soa sy nanasitrana ny marary izy tamin'izany nosorana ho am'izany asa izany Jesosy riavana malala ianareo zay mahita sy mandre am'izao fotoana zao satria nahoana satria avy any an-danitra Andriamanitra no mahita ty ambony tany mahita ny fiampianan'ny olombelona ty ambony tany fa maro amin'ny olona mba tsy lazako hoe 100% amin'ny olona maro amin'ny olona no hitany fa mbola voafatotra sy voageja tokoa no lay herina fanaratsy sy lay herina ozina zay nahazo an-tanana atsika zanak'olombelona ary amin'ny karazany mihitsy ireo fatotra zay ataony de mipetraka raha ny fantaniana hoe ahoana no amataranao na ahoana no ilazana fa ianao zay mahita sy mandre am'izao fotoana zao de isandreo olona hitan'Andriamanitra avy any an-danitra fa mbola voafatotra sy voageja tokoa ahoana no amatarana ahoana no ilazana fa isan'izany tokoa ianao zay mandre valiny toy nylay efa namarako teo aloha fa telo zany izy ty miseho amin'ny alalany ota fahotana fahazaran-dratsy ny fisina fanaratsy
mamatotra sy manaketra olona. Maro amin'ny olona nge rehefa na malala no mafantatra fa no mafantatra fa ratsy ny manota ary tsy te hanota intsony, tsy te hanao zavatra ratsy intsony, fa saingy tsy afaka ka na inona ny ezaka ataony ialany am'lay ota, le fahotana, le fiainana ratsy. Raha ohatra ka le fana ratsy zay karazan'le mampanota, mamatra ny olona amin'ny ota no eo aminy, de tsy ho afaka mihitsy izy, tsy ho afaka mihitsy izy. Ary ny mamparelo aza de ty misy am'ireo olona zay fa tonga ao am' Jesosy, efa nanotena ho an' Jesosy, efa nandray an' Jesosy, ary misy ary mpitarika kristianina, mpitondra fivavahana, maninona hoy tena mbola manota, tena mbola miaina ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny fiainan-dratsy, fa saingy tsy hita mpivavaka, tsy hita mpiara-vavaka aminy, zany ho afeniny tsy ho fantatry ny olona, fa saingy fantatr'Andriamanitra. Inona no mahatonga zany rehetrarehetra zany? Satria lay fana ratsy zay efa nahazo toerana teo aminy teo aloha, fony izy mbola olo zao tontolo zao, fony izy mbola lavitra an'Andriamanitra, fony izy mbola nanompo sampy, le karaza mampanota no tsy mbola voaroka, tsy mbola voailika niala teo aminy. De averiko ndray le fantanina, ahoana zany no amantarana, na ahoana no ilazana fa isandreo olona mbola voafatotra sy voagetra ny fana ratsy tokoa ianao ary hitan'Andriamanitra fa zany ianao. De le valiny no le olona mbola manota. Zay zany le voa amantarana hoe mbola voafatotra le olona anankiray. Raha ny marina matsy, ny olona zay tonga ao am' Jesosy, efa nandray an' Jesosy, efa manana an' Jesosy, dia tsy tokony anota intsony, tsy tokony hisy ota mamatotra sy manankejady intsony, satria ny baiboly de mitantara fa Jesosy Kristy raha tonga tety ambony tany dia nitondra ny fahotan'ny olona izy tamin'ny alalan'ny tenany no antona teo ambony azo fijaliana. Petera voalohany toko faharoa andimy fefatra amby roapolo no manambara izany. Ary izy nitondra fahotantsika tamin'ny tenany no ny baiboly mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny famarinana. Ary any amin'ny bokin'ny Jaona voalohany ihany azy toko fahatelo de zao voalaza raisitro andiny fadimy amin'ny anaran'i Jesosy, ahafantatrareo fa izy no naseho mba anesitra ny ota ary tsy mba misy ota ho aminy, zay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota. De andiny fasivy, zay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota, satria ny vony mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Tsy zany no tena zany fa ny soratra masina, ny baiboly. Ary raha tsy panao zany hoe aiza koa no misy olona tsy hanota, aiza ny misy olona tsy petrana ota, de dikan'izay zany manohitra ny teny soratra masina io ianao. Fa ny marina zany de hoe Jesosy efa tonga mba anesitra ny ota, anafaka ny olona fahotana, ary ny olona tonga ao am' Jesosy dia tsy manota, tsy mahay manota, satria lay voa avy any an-danitra no mitoetra ao anatiny. Zay ny voalaza ny baiboly. Kanefa araky nambarako teo ho an'ny olona zay mbola lavitra an'Andriamanitra aloha dia tsy adekevitra fa ny fanaratsy zay eo aminy dia tsy mamela azy amin'ny fiainana marina, fa fiainana manota, fiainana miaina fahazaran-dratsy no tia nitondrany azy mandra-pahafaty. Fa ny olona ao am' Jesosy ty ambarako ity hoe tsy vitsy no mbola manota, eny hatramin'ny mpitarika fiangonana, mpitarika fivavahana azy de tena mbola manota mihitsy ny sasany, manana fitondran-tena ratsy, miaina fijangajangana, amin'ny karaza mihitsy reo fiainana maloto zay mbola ienana, fa saingy iezany ho afiainany amin'ny olona zany. Ohatra zao tato amin'ny fiangonana misy anay fa any amin'ny sampana izy ty, de nahitako lehilahy anankiray, izy no mamonjy fotoam-pavano aminay, fa izao ny zava-misy tsy mety afaka fisotroana toka mihitsy izy, efa tenenina, efa hitsy torona hevitra, de tsy mety afaka fisotroana toka. Izy amin'io tsy mividy fa tsy hay mihitsy fa de mahita toka sotroana foana izy,
ary na de amin'ny andro alady andeha montsy fotoam-pivavahana azy mandra-patokany any am'le toeram-pivavahana de tsy maintsy nahazo kely izy i tsy mividy oa tsy miala voly fa mahita toka sotrona foana izy de le mpanompon'andriamanitra mpiara-miasako tam'zany ohatrany tsy de faly ny amin'ny fiainany satria ao am-piangonana izy to olona mafana fo be reny mitehaka mihira mandihy rehefa manentana mpitarika fiderana kanefa dia fofotoka be mihitsy voaka ny vavana de ndraindray misy olona vaovao tonga am-piangonana miara-pianaka akaikiny eo de tena mamenatra mihitsy hoe ohatra ale mpivavaka mafana fo be ato misy may mitoka be tanefa mamenatra sahira mihitsy le pastera mpiara-miasa amiko de nisy fotoana le pastero tapa-kevitra hoe tsara roana ato am'ty fiangonana ity mihitsy ty le raha ity fa tena manala baraka efa atao daholo zay azo atao fa tsy mety miala nytoka izy kanjo namangy eo le pastero eo fanay masina tsy tokony roanao izy fa ny fanaratsy ho aminy no tokony roanao de natsoa le pastera izy andaonao vavana fa be devoly be anao sady tesitetra le pastera tam'zany ataonao vavana be devoly anao sy ny sisa de nanaiky ny vavana izy de nroana ny fanaratsy teo aminy navoaka ny fanay maloto matonga azy ty toka ty misolo toka de nandovory izy tam'zany zany moa nito anaty baiboly hoe nika tamy femaheriny ny fanaratsy de niala tamin'ny maro sasandray a de nandovory io lehilahy io fa de raina jesosy fa taorinan'zay de tsy tian'io lehilahy intsony ny fofotoka marikiriko azy nefa taloha miandry antsona fata fa tsy tokony sotroana le toka fa ravy mahiny fofotoka izy a sensible be le orina de vo atsonon'olo izy atsonon'olo izy tonga de misotro zay zany ny famantarana fa mbola voafatotra le olona tsy adala tsy verisaina fa le karaza mampanota no mitoetra ao anatiny ny vola amantarinareo ny azo ho jesosy de ohatra anakiray ihany ko ty fa efatra tsy afaka olana mihitsy le olona tsy afaka olana resiko am'izao zao a olana ara-pitiavana be de be mihitsy ny olona no manana olana ara-pitiavana za zany tsy resaka amin'ny olona hoe mbola lavitra an'andriamanitra mbola nivela valan jesosy fa re olona zay milaza azy ho kristianina zao resako zao re olona zay milaza azy hoe efa nandray an tompo zao resako zao ary matoana maro no nanaova mivavaka be mba hovonjen'andriamanitra am'ty olana ara-pitiavana ity izy fa tsy tafavoaka mihitsy ny fiainana tsy tafavoaka resy lava izy riavana malalo raha mbola eo le fanaratsy karazan'le manakana ny olona mba tsy roso am'tokantrano na tsy roso afanambadiana de tsy tafaroso mihitsy izy ary io fanaratsy io no mila roana mila eky fa raha zany antitra ihany anao fa tsy tafaroso amy lala zany fanambadiany zany resy ohatra tovavy anakiray zay pino kristianina tany amy fiangonana rahavavy anakiray izy io fiangonana nisy azy io fiangonana tsara fa tsy ola zay ko ny anarale fiangonana fa de amambolana mataonana izy tany fa tsy natsanina tokantrano zavatra nisy nianany matsy de zao zay lehilahy rehetra miaraka aminy ay vadin'olona daholo reo tsy fantany ho vadin'olona fa efa miaraka heritona roa taona latsakany a vo fantany ho vadin'olona izy amin'io faly be mihitsy hoe ty ty lehilahy ity oentiny any an-tranony a ay lefa lay fitora rafozana tena tsara be mihitsy mandray be reo fitora vona raha zobavy ty abe mandray abe tsisy mite mihitsy le olo reo hoe efa manambanika ty zanakaila miaraka aminao ity fa afaky eritona mahery roa taona latsaka kely vo fantany hoe olo lefa manambady ty lehilahy ity de ahoana moa nantenainao am'zay olona manambady de misaraka de miaraka amin'ny olona fandraisa teorina de mbola taky zany foana zavatra mitranga zany hoe lay fanaratsy karazan'lay mandany zara no nipetraka tam'ty tovavy ity ka tomba olo lehilahy manambady no miaraka aminy de fara moa vokatry olana io de namotsy fotoam-pivavahana tao fiangonana misy anay refiandrodra kely izy de mbola taky zany iko zavatra mitranga de tamy fara moa de niteneko izy hoe aza mieritreritry ny anambady intsony ianao fa aoka androso an jesosy tena noteno an jesosy tena nompo an jesosy fa any rinany raha misy olona milaza aza fa ty anao
ka resy lahatra anao de azavatrany de manaiky hoe eny afa tiako anao fa oita ty amiko aty izy oa de resaka aminareo anakiroa de vavaka ho anareo a de ho hitatsika hoe zay ataon'Andriamanitra fa ny tompo efa tonga mba nafaka anao amin'ny olana anisa zany ny olana ara-pitiavana de nisy taona tokoa efa volana maromaro tsy mifankatita aman'olona izy de nisy lehilahy anakiray milaza ty azy de nientiny tao amiko ndraisiko tao amin'ny braoko fandraisankolona de nampahira azy roa mivavaka ho azy roa de raina Jesosy tsaroko mihitsy fa raha taona volana desambra izy tam'izay fotoan'izay no tonga tao amin'ny braoko izy roa voavoaka ny varavaran'ny braoko ry zareo de olona lehilahy hoe avy eo hoe andao atao faingana mariatsika de raina Jesosy fa ny volana février roa volana fotsiny de vita ny mariazina ary ny mampahery ahy lay lehilahy nanaraka ny vehivavy io ho isan'ny mpiny kristianina ato am'izao fiangonana misy azy zao riavana malala tonga Jesosy ary voaositra mba nafaka ny olona amin'ny fatra sy nygeja mahazo azy raha isan'ny olona manana olana ara-pitiavany anao dia tiako milaza aminao riavana malala fa Jesosy Kristy de mahay manafaka anao am'izany resadretra zany ohatra ihako olana ara-panambadiana tsy haiko zany ve ny misy ao fiainanao efa nahita olona maro a nana olana ara-panambadiana ara-tokantrano tsy ray tsy roa tsy telo fa be de be mihitsy tonga tao amin'ny braoko fandraisan-kolona sasany tany amin'ny toerana nanaovako asin'Andriamanitra fa isaoran'ny Andriamanitra zay nanafaka zay namonjy zany olo zany a tamin'ny fatra sy ngeja nazo azy satria lay voa lay zava-misy no amantarana hoe mbola misy ozina mbola misy fanaratsy a mitoetra am'le olona ka le karazany mahatonga an'le olona manana olana ara-panambadiana no misy eo amin'ny fiainana ohatra zao toroteny nanao seminaira tany amin'ny fiangonana anakiray ivelany Antananarivo tany faritra anakiray zany de rehefa nanao seminaira aho a de nisy de tonga le pastera zany a nitondra ramatoa anakiray nentiny teo amiko de nitantarain'io pastera io hoe mila vavaka ty vehivavy ity mpiara-miasa aminay ty vehivavy ity izy mihitsy misolo anay amin'ny fitondrana ny tenin'Andriamanitra sy ny fitondrana fiangonana rehefa tsy eo zahay fa makany Antananarivo fa sainy ty vehivavy ity ozy izy manana olana ara-panambadiana ara-tokantrano fa maditra be mivadina tsy mody an-trano ny vadina de avy eo a de nakany an-tranony aho tamin'io fotoana io tsaroko sabotsy ariva tsy lavitry ny fiangonana ny misy azy de rehefa andresaka tamin'io ramatoa io aho dia nyitako teo aminy raha ny zavatra nytantarainy de hoe de zao nisy fanaratsy mihitsy teo aminy manosika vadiny andao nytokantranony nisy fanaratsy teo aminy mipetraka tao mbaravarana manakana ny vadiny mba tsy hody an-trano de nitantarako tam'ilay vehivavy zany rehetrarehetra zany fa sainga ohatra tsy nino izy satria nieveriny hoe tsy izy misy fanaratsy tsy ny trano misy fanaratsy fa le vadiny zay maditra nataniko moa hoe aiza le vadinao zany sao ireo izy misy toerana tako sao vehivavy fanafody be zay mitazona azy eo de ozako hoe marina fa maditra ny vadinao voatazona lehilahy vehivavy mpanao fanafody fa tsy aminy tena fototsy fa ho aminao ranabavy ato am'ty tranonao ity ka rehefa nazava taminy ny marina de nataoka vavaka fanafana ho an'io ramatoa io nataoka vavaka fanafana ho an'ny trano misy fanaratsy tahaky nataondreo apôstôly hoe ny tanandreo apôstôly no nampiasain'i Jesosy nampanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka de nataoko zany vavaka fametra tanana zany vavaka falinan'le fanaratsy inona ny tranga ny apitson'iny tonga tao ny apitso ariva tonga tamy fitora sasany tonga tao mbaravaran'le ramatoa le ranga nandoalika ny tomana ny fony fa iverina le ramatoa ndray ny anana hoe ataoko hoe naty lehilahy ity am'izao andro ariva am'izao andro alina izao fa isaorana moa Andriamanitra fa tamin'iny alina iny ihany de lamina ny fiainam-pitiavan'izy roa ary toetra tsara ho tokantrano le lehilahy lasa mpino kristianina le lehilahy nandray an' Jesosy manana ny tompo ary marika ankehitriny de mbola
mitoetra am' jesosy le lehilahy ary nitokatranyzao vady a milamina tsara ka hitanao am'izany rehefa la malala fa zany no hitan'andriamanitra avy any an-danitra hoe mahazo ny olona be de be ty ambony tany voafatotra amin'ny alalany ota fahotana fahazaran-dratsy ny olona misy fanahy manakana tsy mamela ny olona nambady na mandany zara ao amin'ny tovovavy sasany na tovolahy sasany misy fanahy ratsy a mampahory tokatrano sy fanambadiana amin'ny olona sasany fa no zany men'andriamanitra jesosy mba hitondra fanafahana ny olona zay sendrany zany ka ny vo no mataranao ny azo ny zava-misy no mataranao hoe tena mbola voafatotra marina tokoa ianao ry havana malala ianareo zay mahita sy mandrea am'izao fotoana zao nasain'andriamanitra netiko zany fanazavany zany mba ilazan'andriamanitra aminao aminareo fa tia monjy sy tia nafaka anareo ihany ko izy am'izao ora izao ka ho ia hoe marary ve ianao tompoko manao ahoana fisehola eretina eo amin'ny fiainanao misy fanampanakana anao ve mba tokanao tsy ho tafaroso fanambadiana misy fanampanakana anao ve ka matoka le fiaina tokantranonao mijaly tena hoe misy fahoriana be mihitsy sa inona le karazana fanaratsy misy eo fiainanao ho ia hoe jesosy kristy no vahaolana tongava ao am' jesosy manatona an' jesosy raiso izy ary metoerana anatinao ary nyfaharoa anisan'ny vahaolana tsara aminao manatona anay ho ia afany manoro hevitra anao sy afany mivavako anao ary mbola tsaratsara noho zany any ko ny atokavanao mamonjy fotoam-pivavana zay atao anay fiangonina refi androndrakely isiky ny alady maraina miditra fitora sasany fidirina voalohany miditra amin'ny folory fidirina faharoa ary miditra amin'ny ray ora sasany fidirina fahatelo zay zany ny alahady ny andavanandro talata sy alakamisy samy manomboka amin'ny ray ora sy sasany afaka mifandray amin'ny alalany telefôny aiko sika telefôna io voasoratra io 032 04 858 034 04 852 47 zay zany fa hivavako anao ary a misy ain'andriamanitra iasa am'izao fotoana zao any atokatranonao any ka aotra ny lohanao fa hivavako anao ao ry tompoandriamanitra raiky malala masina zay ny an-danitra misaotra fa nataonao nisy ty fandarany ity ary mimpanomponao dia ho ampiasainao takandreo apôstôly ho ampiasainao ny tenako ny vavako ny vavaka ataoko amonjena olona anafana olona ko amin'ny anaran' jesosy mandidy ny fanaratsy a zay mbola mamatitra ny olona ankehitriny miala amin'ny anaran' jesosy straniko ny marary afako amin'ny herin'ny demoni ny olona ary re olona zay manana olana ara-pitiavana ara-panambadiana vonjena amin'ny anaran' jesosy amy ty androandroany ity vonjena amin'ny anaran' jesosy izy misaotra tompo ary zay ho avy amonjy fotoam-piavahana ny alady zao ianao ny amindra fo aminy ary ny atokavanao ny ely de iaso ny fiainany ane ianao amin'ny anaran' jesosy no anovana vavaka misaotra raha eo amen zay zany tompoko fa dia mirary soa antsika manao mandra-piona manao veloma amin'ny herindray tompoko teo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndrakely